ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika dia afaka malala tratra ity sabotsy fa 2020 ny volana septambra ity ary manona ny fahasoavan'ny tompo Jesoa mba ampitahiny amintsika rehetra ny mofinainantsika anio dia ny asan'ny apôstôly toko fahasivy. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faha 180. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faha 180. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mofinaina izany driavana. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra. Fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy nakasy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly. Dia nanambara taminy ny nahitany ny tompo sy ny tenenany taminy teny an-dalana ary ny fahasahiny ny tory ny anaran'i Jesoa tany Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema. Sady nitory amin'ny anaran'ny tompo tamin'ny fahasahina ary niresaka ny adivitra tamin'ny irenista fa ireo nitady afaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalaza dia nentinidina nakany Kaisarea izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodea sy Galily ary Samaria rehetra sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny famporosi ny fanahy ka niamaro. Ray masonao no masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny faha 180 dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodea sy Galily ary Samaria rehetra. Fiangonana nanam-piadanana. Fiangonana nanam-piadanana. Zany hoe fiangonana milamina. Fiangonana izay hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy hoe fiangonana mandroso tsara, ny fiangonana manam-piadanana. Mandroso tsara. Tsy misy fiangonana manam-piadanana raha tsy mandroso amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Mandroso amin'ny famporosia ny fanahy. Ary fiangonana manam-piadanana dia miamaro. Ny asan'ny apôstôly tany travako malala dia manazava amintsika kristianina, amintsika fiangonana hoe inona ny lalan'ny antsoina hoe fiangonana manam-piadanana. Ho an'izay fiangonana maniry hanam-piadanana dia ny fanalahidiny io ambaran'ny asan'ny apôstôly io. Fiangonana izay miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, mandeha araka ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fiangonana izay manaiky amporosia ny fanan'Andriamanitra, manaiky tarihy ny fanan'Andriamanitra. Ary ny akon'izay fananam-piadanana izay dia fiangonana ny tompo. Tsy tanjona zany eto ny fitombona, ny tompo ihany mampitombo ny fiangonana. Tsy marodrefy akory aza ataontsika hoe ao anatin'ny vinantsika ny ampitombo izay tsy eo. Fa ny tanjona dia ity manao izay hitombon'ny fahatahorana an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Ny tanjona dia ity fiangonana miaino ny feon'ny fanamasina. Fa rehefa arandrana ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana ny fahatahorana zany ny fanekenana ny fitantanan'Andriamanitra, fanekenana ny fahefan'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy tompo sy ny fanekena ho tarihin'ny fanamasina dia teraka ho azy ny fiadanana ary entin'izany fiadanana izany ao anatin'ny fiangonana ny vahoaka an'Andriamanitra izay iamaro. Koa ity boky ny asan'ny apôstôly eto ampitanantsika ity dia afaka malala ny andininy fa 9 toko fahasivy andininy fa 9 sy ka hatramin'ny 180 dia manazava koa lafin-javatra manokana ny amin'ny hoe ny fibebahan'ny mpanompon'Andriamanitra dia lalana ihany koa makamin'ny fiadanana. Zava-dehibe ilay hoe fiangonana izay ilay fiangonana ilay ama-fiombonana na communauté azy dia izao iainana ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy ilay olona tsirairay miaina ilay fahatahorana an'Andriamanitra, tsirairay amin'ny fiainany manokana, fa ilay rafi-piangonana mihitsy, ilay communauté mihitsy no ilay fomba fiasany zany dia fomba fiasa matahotra an'Andriamanitra. Tsy hoe ny tsirairay zany iny mazava ho azy za matahotra an'Andriamanitra, ianao matahotra an'Andriamanitra, fa rehefa ao anatin'ny fiombolana ao anatin'ilay communauté isika
ny fomba fiasantsika, ny fanapahantsika hevitra, ny fitondrantsika ny raran'Andriamanitra, ny tanjotsika miaraka, move hita taratra ao anatin'ilay lafim-piangonana, ilay toe-panahin'ilay fiangonana mihitsy, ilay hoe fahatahorana an'Andriamanitra. Sy ny famporosiana, fandraisana ny famporosiana, fanamasana. Zay eo tsika mitondra ao amin'ny fiantarana. Fa lay andiny faina amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy fa telopolo dia manazava ny fibebahan'i Paoly, ny fiavahan'i Saoly ka nahatonga azy ho Paoly. Ny hoe milohany ty ataontsika hoe tahotra ity an'Andriamanitra atao anatin'ny fiangonana. Dia zava-dehibe ny meny ny asan'ny apôstôly, toerana manokana ny mahazava-dehibe ny fibebahan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary tsy fibebahana fibebahana zay toko fahasivy amin'ny asan'ny apôstôly moa dia miresaka ny fibebahan'i Saoly, ny fionan'ny Saoly tamin'Andriamanitra, tamin'i Jesosy. Fa izao rehefa ko malala mandeha mizotra ho amin'ny fiadanana ny fiangonana, raha tokoa ka mandray izy ireo ataontsika hoe olona zay avy mibebaka. Saoly dia fantatsika fa mpanentsika ny fiangonana, asehony mihitsy zany telo izy nanazava an'izany amin'ny testamenta vaovao. Nanentsika ny fiangonana izy fa niova fo. Ary io fivahan'ny Saoly io zay salasala nibetsaka ny olona salasala. Ny taratasy hoan'ny Korintiana, taratasy faharoan'ny Korintiana dia tena lava mihitsy no nazavan'ny Paoly ny momba ny fibebahany, ny fiovam-pony, satria betsaka ny salasala hoe tsy apôstôly ianao tsy nanentsika ny fiangonana avy eo atao apôstôly. Fa voaterina nazava ny apôstôly Paoly amin'ny fibebahana. Eto dia i Paoly na i Saoly zany dia tia anatona rehefa nibebaka izy, dia tia anatona ireo rahalahy na ireo apôstôly. Ny olona rehefa ko malala rehefa mandray an'i Jesosy dia tia anatona ny fiangonana. Maridrefy ahafantaranao ny fahamarinan'ny fibebahana ny fiezahana hanatona ny fiangonana, fiezahana hanatona ireo rahalahy sy anabavy mpiara-mivavaka mpiray finoana amin'ny teny. Ny fibebahana tsy mahatonga ny olona handositra ny fiangonana akory. Ny fibebahana tsy mandositra no tsy mitona ny olona handositra ny fiangonana akory, fa mitona ny olona hanatona ny fiangonana aza. Indraindray ny tantaran'ny fiangonana protestanta na ny réforme dia indraindray solomaso hafa nijeren'ny fiarahamonina azy hoe konaninona zany ny Lutera na Calvin niala tao anatin'ny fiangonana nisy ohatra hoe ny Église catholique romane na franinina izy niala tao, aoka hazava tsara ry havako. Fa ny protestanta tsy tao an-tsainy Martin Luther mihitsy ny protestanta zany, tsy tao an-tsainy Martin Luther mihitsy ary tsy programma ny Martin Luther mihitsy ny hanorina fiangonana. Tsy programmany mihitsy, fa ny anitsy ny fiangonana nisy ny programmany Martin Luther. Zany hoe ny protestantisme tsy hoe rehefa nandray ny fitarian'ny fanamasiny reo mpanitsy fivavahana dia nientaka izy ka nanorina fiangonana vaovao na hoe tezitra tamin'ny fiangonana katolika romana izy ka hoe zay andeha nanorina fiangonana vaovao, tsy zany mihitsy. Tokony hazava tsara fa noroahana ny ala tamin'ny fiangonana izy, noroahana ary nozonina mihitsy tamin'ny fotoanandro sanatria tsy hoe mampatsiaro tantara mba hifankalana na hamoazana ny fotaka efa mandry, fa entina pahatsehivina antsika amin'ny fampianarana fotsiny, fa tsy toe-panahy ny mpino mihitsy ny hoe mibebaka izy ka mandray ny filazantsara dia andositra na hiala ka hanaratsy rehefa avy eo ilay fiangonana na zay nialana. Tsy toe-panahy ny filazantsara zany rehefa ko malala. Eto dia mahatsehivina amin'ny tantaran'ny Luther zany. Fantatsika tsara fa ny volana Desambra aty amin'ny taona 1790 na aty amin'ny taona 1790 ary maromarona kokoa no azo lazaina hoe niariariny zay fisarahana izay tamin'ny hoe noroahana, nozonina ary tamina taratasy mazava nisy bulle navoaka ny fiangonana tamin'ny fotoan'izany, misy hoe mitsangana ary tompo zay lohatenin'ilay excugé dominé zay amin'ny teny latiny, mitsangana ary tompo no ataontsika hoe nanalana ny Lutera sy ny namany fotsy tao anatin'ny fiangonana intsony. Fa tsy foto-keviny mihitsy hatranam-piandohana ny hoe hanorina fiangonana protestanta tsy tao an-tsaina zany, fa ny raisy no sitrapon'Andriamanitra rehefa avy eo ny hoe noroahana tao anatin'ny fiangonana izy ka nanangana fiangonana vaovao. Ary io ary mbola nanafatra Martin Luther manao hoe aza ampitondraina ny anarako mihitsy
ny fiangonana fa tsy anany fiangonana fa ny Jesosy. No zany aoka tsisy fiangonana hafatry Lutera mihitsy zany. Aoka tsisy fiangonana hitondra ny anarako. Ary zay mahatonga hoe any Frantsa dia ny fiangonana manaraka ny fotom-pampianarana Martin Luther dia fiangonana manaraka ny confession d'Augsbourg, zay ny filaza azy tamin'ny fotoanandro. Fiangonana manaraka ny confession d'Augsbourg, zay ny fiangonana protestanta nanaraka ny Luterana tany Frantsa ohatra. Fa tsy nampiasa ny teny hoe tsy nampitondra ny anaran'ny Lutera mihitsy satria afatra ny aza ampitondra ny anarako ny fiangonana. Ary io koa no mahatonga ny hoe mahalana dia mahalana ianao no mahita fiangonana mitondra ny anaran'ny Calvin. Fampianaran'ny Calvin misy, tarazo calviniste misy, fa mahalana ny hoe fiangonan'ny Calvin. Tsy dia mifiteny ihany le calviniste fa amin'ilay fotom-pampianarana. Zekema zao dia fiangonana calviniste raha zay nazo ilazana azy, fa tsy manindraindra ny Calvin na miteny hoe fiangonan'ny Calvin fa fiangonan'ny Jesosy eto Madagasikara. Ilazana tsy afaka malala fa hoe ny olona tahaka ny Saul modely na lasitra ampianaran'ny asan'ny apôstôly antsika amin'ny tantaran'ny Saul dia izao izay rehetra mibebaka dia izao te hanatona ny fiangonana izy, te hanatona ny rahalahy maro izy. Fa zao nefa afaka malala tsy mora koa ny andraisan'ny fiangonana ny fibebahan'ny hafa. Ray koa nefa malala eo ny olona mibebaka. Tsy voatery ho nahita ny fibebahan'ny olona daholo angely tsy voatery ho vavolombelona nanatitra maso ny fibebahana fa ao anatin'ny fiangonana misy fitsarana meloa ihany. Reny nge ohatr'izao taloha reny nge ohatr'izao taloha fiainany reny ohatr'izao hitanay reny ohatr'izao tahaka ny mahitany reo helenista azadin'olona fa ny helenista dia saika amono ny Saul mihitsy azadin'olona fa helenista ary Stéphane azadin'olona fa vavolombelona nanatitra maso ny fakahalan'ny Saul ny fiangonana ny helenista ary nitondra fangirifirina mihitsy ny helenista. Ny helenista zany dia ireo jiosy izay kristianina ny ova kristianina kanefa lehibe tany amin'ny faritra grika nanaraka ny kolotsaina grika tahaka ny Stéphane araka volaza teo tsy izy ihany fa be lehibe. Dia reo kristianina reo zany kristianina helenista dia nakala ny Saul hoe tsy mety mihitsy nataony rangaha io fa io namono any Stéphane, io nanenjika anay, io nanaratsy anay tamin'ny fiarahamonina ny fahefana zay nananany io mbola nentina nampijaly sy nampanjiky firenay. Dia betsaka ny kristianina tahaka izany rehefa malala nadray rehefa mahita ny fibebahan'ny hafa dia ny lasa mitadidiny ary zay lasa fonja mihitsy ara zay mamatotra ny fotom-pisainany ka mahatonga azy manao hoe reny kosa aloha dia tsy siavana amin'ireny fa reny dia nanao ratsy tato anatin'ny fiarahamonina, nanao ratsy tamin'ny fiangonana, atohonana miavana amin'ireny. Ary tsy mora rehefa koa malaza zay ataontsika hoe fampihavanana ny olona mibebaka, tsy mora zay fifandraisan'ny olona avy nandray an'ny tompo tahaka ny Saul sy ny fandraisan'ny fiangonana azy. Ao ilay etaetan'ilay olona mibebaka hozy tsika dia nandray an'i Jesosy dia tia anatony. Saingy izao ndraindray ilay atonina koa sarotra, tsy mandray ilay atonina. Tsy ratsy fanahy ilay atonina mety ho zay fa amin'ny ankapobeny tsy ratsy fanahy izy fa satria ny zavatra hitany teo aloha dia manakona ny fomba fijeriny ka mahatonga azy manao hoe tena sao dia mba mandrika, sao dia mba endrika velona, sao dia mba tsara velatsy, sao dia mba sy ny sisa rehetra be dia be ilay saode. Ary rehefa saode ny betsaka dia tsy takona mihitsy ilay antsana mampisaraka tsy hita ntsony ny Jesosy. Rehefa ny saode ny betsaka dia tsy hita ntsony ilay Jesosy mpampiavana. Samy tsy mahita ny Jesosy mpampiavana na lay manatona na lay antonina. No zany dia inona no vahaolana marina ny asan'ny apôstôly dia misy Barnabasy. Hoy falaza apôstôly azy hoe dia Barnabasy no nitondra ny Saul, no niantoka ny Saul teo anatrehan'ny rahalahy maro raiso izy avia nentin'ny Saul hoe avianao entina atao anatin'ny fiangonana izay tanana mitsotra ireo ko malala mbola ilainy ny fiarahamonina, ilainy ny fiangonana hoe Barnabasy mpampiavana. Ny fibebahan'i Paoly dia nilana vavolombelona, izay vavolombelona zay no nitondra teo amin'ny fiangonana. Barnabasy no nijoro manao hoe efa tsy zantsony izy zao, efa nitompo izy, efa mibebaka izy, efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy izy, efa diovy ny tompo tamin'ny rahany izy. No zany dia adidiny Barnabasy no nitondra any Saoly tao amin'ny fiangonana. Vokatra tafiditra tao anatin'ny fiombonana, tafiditra tao anatin'ny fiangonana i Saoly. Indraindray rehefa koa malala
betsaka ny olona mibebaka toedrandray fa matetika betsaka ny olona mibebaka betsaka koa ny fiangonana fa izao ny Barnabasy ndray vitsy no samyjoro vavolombelona vitsy no manampy ny olona zay voavy mibebaka hiditra ao anatin'ny fiangonana ary io rehefa ko malala afatra zany zay nampianarin'ny Paoly mihitsy tamin'ny Timody no hoe ireo vaovao amin'ny finoana neofita hoe nareo miteny frantsay ireo vaovao amin'ny finoana de tario ampio mba homora ny fitsofoany intégration hoe nareo miteny frantsay ao anatin'ny fiangonana zany hoe tsy mora akory hoe afaka malala ny tatoaty ny fiangonana protestante de niezaka ny hoe rehefa mba misy catéchomène voavy raisina mpandray rehefa misy catéchomène voavy nandray ny tompo voavy ny tokanana de zao aoka mba isy diakôna na olona zoky ara-panahy ny tantanazy mba hatonga ny fitsofoany ao anatin'ny fiangonana ho moramora kokoa ny avatsika katolika romanina de nanana le fomba fisaina ntsona hoe directeur spirituel zany hoe misy olona zay tena mpiay ara-panahy ny protestante de tsy de tena nanao an'izay hoe misy directeur spirituel zay satria fampianarana manokana mihitsy zany misy lafin-javatra manokana mihitsy izay iankinana ny finoan'ny olona ohatra hoe pasteur tsy directeur spirituel anao satria natsona hoe directeur spirituel de ny hoe tsaraina amin'ny alalan'ny fampianarako ny finoanao raha iza zany ny directeur spirituel anao de zao raha amin'ny fotom-pampianarana ny vanim-potoana ny moyen âge tany tanzavana kristiana de ny hoe raha izany directeur spirituel anao de ny hoe ianao zany tsaraina amin'ny fampianarako anao tsy tsaraina amin'ny fahafantaranao an'Andriamanitra ianao na tsy tsaraina amin'ny finoanao fa tsaraina amin'ny fampianarako anao inona ny zavatra nampianarako anao de miainga amin'iny ny tsarana ny finoanao zay no tonga protestant ny réforme anao hoe tsy mpitandrina ny kristiana tsy directeur spirituel loatra ny lazana azy Martin Luther de nanana directeur spirituel ny stopide satria tamin'izany fotoana zany mbola tao anaty vanim-potoana moyen âge izy fa ilaina ny zoky ara-panahy-pitantana fa lay fotom-pampianarana manao hoe ianao de tsaraina amin'ny alalan'izay mpitantana anao tsy marina amin'ny protestante ianao tsaraina ny finoanao de tompona andraikitra ao anatren'Andriamanitra ianao ianao ihany ny tompona andraikitra amin'ny finoanao tompona andraikitra amin'ny zavatra nyraisinao tamin'Andriamanitra ianao sy ny asan'ny fanahy masina fa tsy ny hoe tamin'ny zavatra nyrenesinao no hitsarana anao eny hitsarana anao fa tsy tompona andraikitra fa tompona andraikitra amin'ny fiainam-panahinao no mipiny dia tompona andraikitra amin'izay hoe mahavely azy na tsy mahavely azy anatren'Andriamanitra fa tsy hoe ahiliny amin'ny hoe ka izao ange toetsaina protestante zay manome andraikitra ny tsirairay zay hoe tsarainy ianao eo anatren'Andriamanitra nisy fampianarana be deaibe renao fa misy ny anjara-toeran'ny fanahy masina misy ny anjara-toeran'ny fanapaha-kevitra ny tsirairay no zany dia tsy hoe tsaraina ny olona amin'ny alalan'ny lafin-javatra manodidina azy ihany fampianarana manodidina azy fa tena ny fanapaha-kevitra mihitsy aloha voalohany eto zany afaka malala de ny tao madity engalery afaka malala ho betsaka amin'ny Barnabasy zany hoe ny tiany ny ampasan'ny apôstôly atao de ny hoe ny fibebahana dia tokony ho eken'ny fiangonana ary misy vavolombelona izay manazava izay fibebahana izay mba hahatonga lay olona ho mora kokoa ny fitsofoana anatin'ny fiangonana tsy fepetraka ory fantina tenena de ny hoe ny fibebahan'ny fiangonana fibebahan'ny mpino de tokony mitaona azy iverina ao amin'ny fiangonana ary tokony misy mpino manampy ndradray mety ho sarotra tsiny de mety ho hitan'ny vahoaka an'Andriamanitra teny nge fiarahamonina teny hoe iny de mamilava sanatria iny de zao ny toetrany sanatria reny ve no omena andraikitra reny ve no atao an'izao reny ve no atao reny ara ohatra zaoko reny ve no nakinana vola am-piangonana reny ve no nakinana fiarasana an'ondron'Andriamanitra sy ny sisa rehetra raha izay mantsy de zao tsy isy mihitsy olona ho tafiditra anaty fiangonana satria tsisy olona tsisy kianina fa adidin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa miantoka manao hoe za zao nahita ny fibebahany fefaniova izy zay fotsiny fa ny faharoavako malala de otsika manao hoe isan'ny lalana miantoka ny fiadanana zany ny fahatsapahan'ny olona fa ny fiangonana de tia azy fahatsapahan'ny olona fa ny fiangonana de tsy mpanilika zay nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiangonana de tsy mpanimba koa aza zay antson'ny olona fa zara ny fiangonana azy azay maizy ny fiangonana tanana mitsotra handray zay rehetra mibebaka de ny faharoavako malala de ny
ao anatin'zany hoe fibebahana zany de zao hoy ny filazan'ny andininy fahitelopolo sady farany ary rehefa fantatry ny apôstôly rahalahy zany de nentiny nidina tany kasarizy ka nampandehaniny tany tarsosy izy io Saoly zay ny fa Paoly rehefa fantatry ny fiangonana zany fa mibebaka Saoly tonga Paoly rehefa noraisiny de inona no nitranga rehefa noraisiny i Saoly de nitantaniny ary hoy izy hoe de nentiny tany Kaisary io le hoe tantanina raha mantsy ny olona rehefa avy mibebaka de tsy manaiky ho tantana izy ndray ny te hitantana rehefa izy nandray an'i Jesosy dia izy ndray ny te hitantana fa ny olona rehefa avy mibebaka ka miaina ao anatin'ilay fiangonana rehefa malala de tantanina ilay fiangonana izy aloha raha mantsy rehefa avy mibebaka ny kristianina de ndraindray tsarainy indray ilay fiangonana ka zao ange ka io ange zao ange tokony mahana fanetretena le afaka malala ary eo nefa taranao fa mibebaka koa lay olona tena mibebaka mamy de ny fananany fanetretena manaiky ho tantaninao aloha manaiky hivoatra hitombo ao anatin'ilay fiangonana ahafantaran'ilay fiainam-piombonana Paoly angetsy tao anatin'ilay tao anatin'ilay fotoana ndatsahan'ny fanamasina Paoly angetsy nafantatra an'ilay hoe zarana daholo ny fananana Paoly angetsy nandalo ny lala amin'ny Barnabasy zay hitantsika nasan'ny apôstôly toko faharoa toko fahatelo no hoe de namidiny avokoa ny sahany de nentiny teo amin'ny tongotry ny apôstôly Paoly angetsy nalala zany zay tsy maintsy hitantanana ny Paoly hoe zao any fiainantsika ato anatin'ity fiombonana ity ianao avany amin'ny vavahana jiosy fariseo ahoana inona ny mahasamihafa n'ity vavahana ity ny ato mifanasa tongotra ny ato mahay mifamela ny ato ohatr'izao sy ny sisa rehetra misy lafintsara fa tsy maintsy hitantanana zay avy mibebaka rehefa ko malala de io ny teneniny mana hoe dia noentina ny fimbinina ny tantanina ny tariny izy ho an'ny Kaisary nidika zany rehefa ko malala de ity ny olona vao avy mibebaka de manaiky ho tantaninao fandradray rehefa izy no mifo de mifo farany sanatria de very mbola matorodolo zay ny olona rehetra nefa ny olona efa mifo izy ihany sisany tsy mifo de rehefa taitra izy de very mbola matorodolo ny olona rehetra zany hoe rehefa avy mibebaka ny olona dia everiny fa izy rery no mibebaka fa manodidina rehetra tsy mibebaka mila manana fahandretena avako malala zany akory tsy milaza hoe ndrondray ifampitsara tsy zay ny dikany fa ny dikany hoe tantany no adidinao ny mitantana zay vao avy ny mibebaka zay adidinao ny mitantana zay vao avy nandray an'i Jesosy ny antsoina hoe asa misiona de zao ny avako malala fitaomana ny olona andray an'i Kristy fitaomana ny olona andray an'i Jesosy zany hoe fampiretana ny afo ny asan'ny misiona fa zao ny asan'ny fiangonana kosa de miazona lay afo irehitra mandrakariva ary mety mora mandrehitra ny afo mety ho sarotra fa miazona n'lay afo irehitra mandrakariva koa tsy raha mora akory ary zay midikany hoe ny fiangonana de manana adidy tsy hoe mitoro ny filazantsara ihany fa miazona ny olona koa iaina ny filazantsara de tofamakana antsika to de nentina nakany Tarsosy maninona moa ny any Tarsosy satria Saoly de avy any Tarsosy zany hoe rehefa nibebaka Saoly de nitantaniny fiangonana nampahafantarany hoe zao ny fiainam-piangonana zao mahatsara ny fifankatiavana sy ny sisa rehetra ary de veo no entiny tany Tarsosy toerana nibeazany Saoly toerana zay nitezana aza tonoana fariseo tany Tarsosy Saoly io le tena hoe fiverenana andoharano retour à la source tsika teo zany hoe rehefa mibebaka Saoly de nentiny zareo nakany Tarsosy mba hijoro vavolombelona ny Tarsosy fa efa niova izy fa tsy fariseo tsony izy fa mpianatry Kristy tsy fariseo fa mpianadalana tsony izy fa apôstôly zany hoe nitantaniny izy de le lasany tsy hay ny fafany akory zay mahatonga Paoly amin'ny Filipianina manao hoe ny ataoko de manadino ny taloha fa mibanjina ny vaovao saingy zao lay lasa dia niverina tany Tarsosy izy aloha tahaka ny Jesosy nyteny tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty manao hoe lazao ny mpianatra fa any Galilea miandry azy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy teny verina tany Galilea izy tahaka an'izay koa Paoly rehefa nandray an'i Jesosy tompo teny verina tany Tarsosy izy eo ndray ny fiaingana vaovao takila vaovao pejy vaovao tsy hoe nankala iny Tarsosy re mantsy rehefa mibebaka de manao hoe za kosa tsy tiako tsony le ohatro tsy tiako tsony reny namako reny za tsy mifandray amin'ireny namako reny tsony za tsy miavana amin'ireny le namako nitaky tamin'ny ratsy reny tsia miverena ny Tarsosy fa olona vaovao no miverina ny Tarsosy mety ohatra hoe misy olona tena fiainany de bakany amin'ny bara foana izy ohatra vao avy mandray karama izy de ary amin'ny bara ny voalohany fa tsy any an-trano
laniny any ny apaefatry ny karamana ny atsasaky ny karamana zay izy vao mody de rehefa mibebaka izy de zao tsy tia mitsony reny namany reny reny ny tarososonao de mandana mitsony vavolombelona amreny manao hoe zary zareo a efa tsy aotsony a fa za efa nandray an' Jesosy fiangana vaovao ny eto amiko dia fiainana vaovao ny eto amiko zay ny dikaneny verina nakany tarososy ary tsy Saoly ihany io a tsy ny mpianatra ihany fa be de be ny tahaka izany afaka malala izay ataontsika hoe miverina amin'ilay loharanony engany tsy miverina mba itsara la eo anatiny fa miverina milaza ny fiovampon'ny tena fijoroana vavolombelona taditsika tsara lay latokiraseny rehefa mibebaka izy de hoy Jesosy hoy ny teta Jesosy manao hoe za andeha anaraka anao de hoy Jesosy tsy malalaka ianao fa mandana miverina ny tokantranonao asa hoe fa sitrany ianao asa hoe fa niova ianao asa hoe fa olom-baovao ianao eo indray ianao miainga zany afaka malala zava-dehibe mampiadana ny fiangonana ihany koa ny hoe kristianina miverina ny andoharanony aizany tarososonao ny kristianina io fitandremana misy anao io metao anao nalaindaina mivavaka taloha metao anao ny somary tsy fantatro hoe mety ao anatin'lay fitandremana misy anao tao anatin'lay tanàna kely misy anao tao metao ny tarososo mibiaza anao saingy tao koa ny nahafantarana anao hoe reny tsy azo anakina zavatra zany reny fa reny ange tsy de tia ny asan'Andriamanitra ange izy reny tao ange miavako malala ao anatin'io koa no iverinanao indray iangana indray hoe za olom-baovao za tsy le olona tahaka zao fa olona vaovao raha miaina zay ny tsirairay avy avako malala miaina zay fibebahana iainana izay ary ny fiangonana kosa miaina le filazantsara iainana de miadana ny fiangonana ary miamaro ny vahoakan'Andriamanitra ivavaka sika tompo misoranao zahay noho ny tantarany Saoly zay mampianatra anainy amin'ny fiangonana sy ny fibebahana ireo zay vo avy mibebaka sy ny fiangonana sy ny fiadanana ny fiangonana sy ny fanarahananao anatin'ny fahatahorana anao Andriamanitra de ampahirezy tompo anao zava-dehibe ny fibebahana zay mahafiangonana ny fiangonana tao am'izay andray zay rehetra nandray anao Jesosy tompo sy mpamonjy aoko Barnabasy mpampiavana izahay aoko fiangonana koa nefa manana fahatahorana anao manaikotariany fanahinao ka mandroso ho voninahitra ao de vavaka izay tompo an'ny kristianina tsirairay avy taomy iona aminao taomy andray anao tahaka ny Saoly iova fo ary taomy hiverina ny Tarososy ao amin'ny toerana izay namanginanay tsy ny toerana izay nionana aminao ihany tahaka ny Damaskosy nionana Saoly tamin'ny Damaskosy ny zava-dehibe fa ny loharano nipoiranay hitoriana ny filazantsara ny loharano izay nibeazanay hitoriana ny fiovamponay de mampahirezana kristianina tompo ho fiasany ho ampelantananao amin'ny fahendrena amin'ny fahatahorana anao tario amin'ny fanahinao masina zay olo ny fanetretena sy ny fitiavana tario amin'ny fanahy masina zay ho fiasana velona ho ampelantananao de tononona mitokatrano tsirairay avy amin'ny asanay amin'ity tontolo andro ity sy fiherinandro mifaran'ity Jesosy ny fiatananao misaotra tompo amen.